Raha amboy malaza hatrany araky ny fantatra sy ny hitany be sy ny maro dia tafiakatra 13 ny isan'ny namoy ny ainy vokatriny fanapozinana ara-tsakafo izay niseho tamin'ny tsingeritaona teny amboy malaza iny satria nodimandry indray i Jessica tamin'ity herinandro ity. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsy rovotrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isanandro. Tsy ampelera moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na matesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako mitendra androany ity araky n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raha fodimandry ny Jessica indray no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Andolom-bazaha Toliara, zaza mena vava manodidina ny 7 volana eo no nisy nanary tao amin'ny toerana fanariana fako tao Andolom-bazaha tamin'iny andro ny afako maliny. Ireo mpanao triazina fako no nahita ny zavatra anatin'ny harona plastika izay mampiahiahy. Rehefa nojerena nefa io zavatra io dia akory ny agagany retsy farany fa zaza mena vava efa tsy misy fofinaina intsony no tao anatiny izany harona plastika izany. Vokatra izay dia nampandre avy hatrany ny sefokotany ireto izay mpandroka fako reto raha vantany vao nahita an'izay zaza mena vava manodidina ny 7 volana izay nisy nanary tamina fandarim-pako tany Toliara izay. Tena mampalahelo ny tsangan-javatra tahaka nytony mba fon'olombelona ihany ve no mahavita manary sy mamono ny menaky ny aina tahaka an'izao. Ka ny afatra ho anareo vehivavy rehefa tsy ho vita ny hamelon-janaka dia aleo ihany manao fanabeazanaizana fa tsy sanatria akory ateraka ao ilay zaza rehefa aveo dia arinao na ihany koa esorina ka hovonoina tahaka an'izao zava-nisy tany Toliara izao. Ao anatin'ny vaovao mampalahelo indray lalam-pirenena voalohany iny nitrangana lozan'ny famovizana mahatsiravina teny amin'ny lalam-pirenena voalohany alohan'ny tetezana tsinjorevony manga tamin'ny ity herinandro ity. Raha ny fampitam-baovao dia manamboninahitra 3 no tao anatiny ilay fiara iray maty-tradrano, ny 2 mbola nahatsiaro tena ary noentina vetrany namonjy ny tobim-pahasalamana. Tao anatin'izay resaka tradoza izay vokatra izay lozana fiara izay ireo manamboninahitra tao anatiny ilay fiara tamin'ny 7 aogositra iny teo amin'ny PK 49 plus 200 metra tetezana Tsinjoarivony manga dia olona misa 4 izy ireo no tao anatin'ilay fiara ka polisy ny 3. Avy nanao fitsidiana ny fananganana ny tombon'ny polisy tany Ankadinondry Sakay izy ireo ary nihazo antsoroany mandidy saingy niharandoza teny an-dalana teny. Vokatra izay dia maty-tradrano tamin'izany ny inspekter Rakotondramanana Mikael ary namoy ny ainy vokatry ny ratra ihany koa ny commissaire Bienvenu Prosper izay lehibe ny komisaria ao Tsoroany mandidy. Nalefa notsaboina tany Antananarivo kosa ny manamboninahitra iray hafa ary sivily iray izay manaraka fitsaboina ao amin'ny CCR Bongolavo. Mbola tsy fantatra mazava ny antony nahatonga ny loza fa ny zavatra hita teny an-toerana aloha dia tena loza mahatsiravina no niseho satria potika dia potika tokoa ilay fiara izay noentin'izy ireo tao anatin'izay loza famovizana izay hatrany. Mahakasika ilay tsingeritaona mainty izay nahafatesan'olona maro dia maro teny amboy malaza iny indray raha toa ka ny ato kely sy nangengina iny tsingeritaona mainty iny tato ato zay dia nihetsika indray moa nilazana izany tamin'iny androny omaly iny satria nisy tovavy iray indray izay isan'ireo nanatrika an'izay tsingeritaona teny amboy malaza izay no fantatra fa nodimandry vokatry ny fanapozinana ara-tsakafo izay nahazo azy hatrany nandritra izay fankalazana ny tsingeritaona izay. Nodimandry ihany koa Jessica izay tovavy isan'ny namonjy ilay fankalazana tsingeritaona teny amboy malaza tamin'ny 14 Jona lasa teo iny. Notsaboina tao amin'ny Hagera izy ary efa nalefa nody saingy niverina sempotra indray taorian'izay. Tsy tana ny ainy tamin'ny andro ny alakamisy 7 aogositra iny ka noho izany dia tafiakatra 13 ny isan'ireo namoy ny ainy tao anatin'ity raha tsingeritaona teny amboy malaza ity hatrany. Araky ny voalazan'ireo ray aman-dreniny sy ireo solon-tena mpianakaviana hatrany dia efa nivoaka ny hopitaly
i Misho Malala Jessica izay tovovavy 70 taona namany feno hasina saingy niverina sempotra sy nisy reoka nitendany ka naverina notsaboina teny amin'ny Algeria indray nanomboka tamin'ny 20 Jolay 2024 lasa teo iny. Nampidirina tany amin'ny sampana misana ny fitsaboana tavampisefona izy tamin'ny talata 5 Aogositra 2024. Ora roa na telo fitahorian'ny fiantsona ireo mpitsabo vao nisy tonga Nigeria azy. Ity farany nefa efa tao anatin'ny fahasemporana tanteraka raha ny fitantarany fianakaviana hatrany. Intelo nafindra efitra fitsaboana i Malala Jessica hoy ny rainy ary efa tao anatin'ny fahasarotana tanteraka tamin'iny andro ny 7 Aogositra iny tokony ho tamin'ny 2 ora tolakandro teo izy ary tsy tana intsony moa ny ainy taorian'izay fahasemporana izay. Tena manameloka tanteraka ireo mpitsabo tao amin'ny ity hopitaly ity raha ny voalazany ireo fianakaviana hatrany satria no ampangain'izy ireo fa tsy norarahiny mpitsabo izy ka nitarika tamin'ny fahafatesana. Hoy hatrany ny fianakaviany Jessica izay tovovavy kely 70 taona nefa dia nodimandry vokatra izay fanampozinana ara-tsakafo teny ambony malaza izay na dia efa iray volana mihoatra aty aoriana aza dia mbola mamono ihany ny vokatry ny fanampozinana izay hazo nandritra iny fankalazana tsingeritaona ny feno hasina teny ambony malaza iny. Ka mampanontany tena ihany ary miteraka resabe iny anivon'ny fiarahamonina moa ity resaka tsingeritaona ity amin'izao fotoana izao satria na dia efa iray volana mihoatra ty aoriana dia mbola mahafaty olona ihany ka inona marina ara no tena zavanisy teny ambony malaza no nahatonga an'izay faty mikararana olona efa 13 be zao no maty ary ireo rehetra tao anatiny izay tsingeritaona izay avokoa ireo voalaza fa namoiny ainy 13 be zao ireo hatramin'ny andro voalohany izay nisehony tsingeritaona iny mandraky tiny androany. Noho izany dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviany manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havana manjakaiza izao engane ho tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony ary mirary finoana feno ihany koa ho an'ireo fianakaviany rehetra izay nandao-pahafatisana vokatry n'ity tsingeritaona mainty izay nahafatesan'olona maro dia maro teny ambony malaza ity. Engane mba ahazo sazy sahaza azy avy ireo rehetra tompon'andraikitra tao anatin'ity raha fanampozinana ara-tsakafo izay niseho teny ambony malaza ity. Izay no matsaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompoko lazy tompoko vavy soratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovo hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahito isan'andro. Tompoko lazy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.